vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandehandeha izy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny foravoravo no idirako ny tokatranontsika menakavy amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ty hitondra fandaharana manokana indray mahakasika ny hoe ozona tsy maintsy tapahana vola sy arena mitondra ozona ary karazana arena tsy azo lovaina inona daholo ireo karazana arena tsy azo ny lovaina na de hitanao eo ary io de tsy mandovan'io ny taranaka tsy mandovan'io zanakao ary tsy possible ho azo ny taranaka io lova io inona zany arena zany inona zany vola zany inona ny karazana vola mitondra ozona eo amin'ny fiainan'ny olona inona nireo karazana ozona rabola tsy maintsy tapahana eo amin'ny fiainatsika izany rehetrarehetra zany no ianarantsika indray mandritra ny ity volana iray manontolo ity manerana ny Madagasikara anapatapahatsika ireo karazana ozona sy fanaratsy ivavaka tsika misaotra indrindra tompo fa matoky say fa mpianatra anaisan'olo lalana anay ianao zay zavatra tokony takatray ary tokony fantatray de omenao anay ary ampianarinao anay androany misaotra Jesosy io amen riavana tena misy ny ozona tena misy ny fanaratsy ary tena misy ny asana devoly izay tsy maintsy tapahana raha raisiko ohatra fotsiny ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny mpanjaka voalohany toko faraiky amby roapolo andininy voalohany de ahitantsika tantarana mpanjaka anankiray atao hoe Ahaba mpanjaka io Ahaba mpanjaka io averiko tsara le toko sy andininy mpanjaka voalohany toko faraiky amby roapolo andininy voalohany amin'ny mahampanjaka azy de tompony fahefana izy tompony hery izy tamin'izany fotoana zany de nisy tanim-boaloboka ana olona anankiray ana olona tsotra atao hoe Nabota izay no anarany tanim-boaloboka izy io tany-pambolena zany any Nabota eo amin'ny devant-ny palais eo amin'ny devant-ny lapa zany hoe ohatra zao raha eo Ambotsoroatra de eo an-tanina renina eo raha ohatra hoe ny Avoloa de eo amin'ny devant-ny Avoloa eo zany lay tanimbolin'olona le tanimbolin'ny Nabota de ozy izy ny mpanjaka mantsy any Nabota mana hoe mba omekely aho izy io tanina io aloha mba hovidiko fa eto anoloan'ny lapa de mba hita ty mba hovidiko mba tsaratsara ny lapatsika de tsy nomeny Nabota aho izy tany razako io mba tany ray aman-dreniko io mba lovako ary nafinaritsara mba eto anoloan'ny lapa ilay tanim-boalobokako de mba mafinaritra aho izy fa tsy amidiko ny aho de tezitra ny mpanjaka tezitra ny vadin'ny mpanjaka ny vadin'ny mpanjaka tamin'izany Jezebela mpanjaka tamin'izany Ahaba mpanjaka de rehefa tezitra izy de ozy izy Jezebela vadiny ianao nge ozy izy ny mpanjaka eto ianao ny tompony fahefana inona kozy izy etambany voada io inona ny de problème manao amin'io amronatsika dossier io de aleo vonoina ho faty any de alainao fotsiny tanim-boaloboka de namrona ny Jezebela ary zay ny mahagrave be an'le manambady olona tsy matahotra an'Andriamanitra fa mampidodozanao io vadinao io de tena tsy tahotra tsy elatra namrona ny Jezebela dossier de inona moa le dossier fa de hoe niteny ratsy an'Andriamanitra Nabota de niteny ratsy ny mpanjaka de avy ny olona nitorabato any Nabota de maty Nabota de nalain'ny mpanjaka fotsiny lay tanim-boaloboka nalainy ankeriny ary zay avetrany mihitsy ny ao an-tsain'ny olona zay avetrany ny ao an-tsain'ny olona hoe sy iny efa maty efa ngiadra
alovy ankeriny am'izay lasatsika ny tanàna lasatsika ny tranony lasatsika ny tany ary fomba fanao io atreto Madagasikara io hatrany amin'ny fitsarana rehetrarehetra any de misy an'izany hoe misy tanin'olona laina ankeriny ary dia ataozy azahoana io tanin'olona io de tedavina ny fomba anagadra anazy tedavina ny fomba ananina azy amronana zao rehetrarehetra ao anagadra anazy tena zava-doza nefa ry havana ny tena zava-doza de zao iny tsy fahamarinana iny tsy rariny zava-ratsy rariny ataonao iny de misy Andriamanitra mitsara ao misy Andriamanitra mpitsara marinao zay tsy mamelanao afabela tsy mamelanao ho afaka maina am'izao fotsiny ary zay ny ao an-tsain'ny olona mako de hoe ataovy fotsiny zay azahoana rena na amin'ny fahamarinana na amin'ny tsy fahamarinana na amin'ny rariny na amin'ny tsy rariny de ataovy zay azahoana rena raha inao inona zay omby maty fa ny henany hoanina zany no eritreritry ny olombelona zany ny ao an-tsain'ny olombelona ataovy zay azahoana vola ataovy zay azahoana rena fa aza mikonty zany na inona na inona na avy amin'inona na avy amin'inona ary zany mahatonga ny olona le hoe manadio vola blanchissement d'argent tena hoe fanadiovam-bola na amin'ny alahelin'olona fa tandremy ry havana fa ireny arena ary vola azo amin'ny tsy fahamarinana ary mitsirariny reny de misy fanahy ary misy ozina ao ambadiky reny misy fanahy ary misy ozina ao ambadiky reny fanahana ozina izay tsy azo ny taranakalovana tsy azo ny taranakalovana betsaka ny inisy ty ny mpitondra fanjakana mpanao politika zany ny any mba hitako ary zany mba remarika hitako nanana tam'izany fotoana zany ary nangorona tamin'ny alahelin'olona nangorona rena tamin'ny tsy fahamarinana misy any mako zany ministra misy ny mpitondra fanjakana misy ny mpanao politika mangorona izy ka atao hoana fa zay ny diavana nisy izy io ngery havany angoronana renany eo fa mba misy kosa mangorona fa ao anatin'ny fahamarinana mba manararotsaka an'le fahefana izy de mba mitady bizina eny izy mitady zavatra azo atao reny mba azahoana vola aingana de aingana koatra ny karamany rehefa zavatra fahamarinana io tsy maninona de tamin'izy eo fitondrana de mba misokatra daholo ny lalana de mba manao zay azony atao rehetrarehetra izy rehefa fahamarinana rehefa rariny de maiza manararotra fa mitondra fitahina ho anao zany mitondra soan'ny taranakao zany fa rasana ty kosa mba nahazo fahefana kely anao na any amin'ny fitsarana na lasa ministra na any amina domaine na arina tsina na général na olona ambony na lasa filoham-pirenena na mpanao politika na kaikaiky mpitondra olona ambony de manomboka eo am'izay anao satria manana fahefana de ampiasany tsy rariny ampiasany tsy fahamarinana attention fa na mahazo vola ray contener amin'io ary anao ka nananao camion firy ka nananangana vila firy tamin'ny tsy fahamarinana io nao de ny taranakao tsy andovan'ireo ny taranakao tsy andovan'ireo zany raha vao misy ranomason'olona ao misy alahelin'olona ao misy tsy fahamarinana ao misy zavatra tsy rariny ao dia teny mahitsy aminao afa mandainga laingalainga fa tsy possible raha lasena bavy ny afahan'ny taranako mandovan'io zany zany ahita lehilahy ohatr'izay akaiky ny olona ambony izy akaiky tena akaiky ny olona ambony tena inona ozy izy ianao donginy daholo le tanin'ny olona rehetra tanin'olona misy fasana de nydonginy tanin'olona rehetrarehetra io de nydonginy izy akaiky n'le olona ambony tena akaiky miresaka izy any anaty tomobile miaraka amin'ny olona ambony io any anaty tomobile de tonga de tenen'le olona ambony keo le olona ambony keo nganina ataovy daholo fotsiny taratasy tonga de alaminy de ataovy aty amiko soniaviny de tany am'izay andehana ny birao rehetrarehetra any teneny hoe madama hono nananina an'io hoe fa azo ny tanin'ny olona rehetrarehetra io azo ny tanin'ny olona rehetrarehetra io fa tateo arina ry havana
voalohany aloha ny sarabady izy mivady vo azony mihitsy trano de tonga ny fisara-panambadiana tamin'ireo le mpivady reo. Faro nanomboka narary io ranga io ary aretina tsy hita hoe inona le aretina nahazo azy. Fahatelo nanomboka ny fanesany fahafatesana tao am'le trano tao am'le akonana vokatry zay aretina fisara-panambadiana fahafatesan'zay tapitra namidy ny fananana rehetrarehetra ndray. Inona ny zavatra nitranga tao aorinan iny ny anjera teo amin'ny fitondrana le olona manam-pahefana ny anjera teo amin'ny fitondrana le olona ny anteherany ary rehefa ny anjera teo amin'ny fitondrana le olona ny anteherany ireo olona rehetrarehetra zay naka nanaovany tsy rariny nanaovany tsy fahamarinanareo nitory azy daholy am'izao tsika am'resaka zao 4 rami sady marara ny 4 rami nopotika amin'ny fiainana le arena rehetrarehetra nangonina tsisy azy na ny ray ary riavana afaka manangokareny ianao fa ao anaty fifalin'ny olona fa tsy ny alahelin'olona afaka manangona reny ianao fa tsy maintsy ao anaty fahamarinana ary eo anatina fahitsiana sy ny rariny sy nihitsiny fa ny arena miaro tsy fahamarinana ary ny arena miaro tsy rariny ary miaro alahelin'olona sy vesatra ao anatin'ny olona de mitondra ozina ho anao sy ny taranaka. Zany ny problema ny aba-panjaka eto amin'ity mpanjaka voalohany toko 120 ty ny eritseritra izy hoe manana autorité manana ny fahefatana izany rôle zany roi zany mpanjaka alaiko zay tiako alainy didiko zay tiako didiny tsisy nizaniza afaka anakatsakana ana zany alaiko ny fananana rehetrarehetra ary de nazo izy fa saingy zao no tenin'Andriamanitra eto amin'ny mpanjaka voalohany toko 120 hoy izy 170 ary ny tenin'i Jehova tonga tamin'ny Elitisibita ka nanao hoe miainga ka midina iona amin'ny aba-panjaka iona amin'ny aba-panjaka ny Israely izay eo Samaria indra ao amin'ny tany mbola oboky nabota izy fa lasa makao izy mba haka ny tany ho azy koa mitenena aminy hoe izao ny lazain'i Jehova efa namono va ianao ka efa nakao anao koa ary ianao de iteny aminao izao no lazain'i Jehova ao amin'ny tany zay ny lelafa ny alika ny rahany nabota no lelafa ny alika ny rahanao de ny rahanao tokoa satria rehefa novonoany mpanjaka novonoany aba-panjaka i nabota izy moa tsy hoe izy mivantana ny namono ny nabota fa naniraka olona izy amono ny nabota namorona dossier izy amonona ny nabota ary de notorahany olona vato nabota de ny maty teo de nilatsaka teo ny rahany de avy ny alika ny lelaka ny rahany nabota lelafy ny alika teo fa zao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny toerana io izay nahafatesany nabota de eo ihany koa no hafatesanao ary eo ny lelafa ny alika ny rahanao vokatry le tsy fahamarinana vokatry le alahelin'olona vokatry le tsy rariny de le ozina namononany nabota hifindrany aminao sy ny taranaka ary rehefa mijery tsika atao amin'ny mpanjaka voalohany toko 220 170 de nisy fotoana iaba-panjaka nanontsy mbola nanontsy nety any teo anatren'Andriamanitra fa tsy mba hoe mibebaka de tsy nanao ratsy tsony fa mbola nitoy nanao ratsy any de lasa nandeha nanafika de nisy miaramila nandefa zanatsipika kitoto vakiko amin'ny 570 mpanjaka voalohany toko 220 ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsipika kito ato ka navony mpanjaka n'Israely teo anelanelan'ny fiarovatratrany sy teo ambaniny ka de hoy izy tamin'ny mpandeha ny kalesiny ahodino ka eto miala eto amin'ny ady aho favo ary ny amafy ny ady tamin'ny andro zany ary ny mpanjaka no tohanana hitsangana teo amin'ny kalesiny tandrifony Sirianina ary de maty izy noho ny efa rivariva ny andro ary ny raha nandeha avy teo amin'ny efavo eo anatin'ny kalesiny ary noho ny efa iletika ny masoandro de ny eleraky ny toby rehetra ny antsoantso izao hoe samy mody any an-trano ny avy sy any amin'ny tany ny avy de maty ny mpanjaka ka nentina ho any Samarizy de nalevina tao
ary noho nisasana teo aparian'ny Samariny kalesiny de avy ny alika ny lelaka ny rahany ranandro tao amin'ny vehivavy-janga araky ny teniny Jehovah. Tena tsy afabela. Ary raha mijery an'io tantara io ianao ry havana de tsy ny aba ihany no maty fa hatramin'ny taranany. Raha mijery ianao hatramin'ny taranany eo mpanjaka voalohany toko fa 220 ao eo amin'ny andininy fa 720 dozy izy hitanao fa nanetreny aba tena teo anatrehako satria nanetry tena teo anatrehako izy de tsy atonga loza aminy aho amin'ny androny fa any amin'ny androny zany ianao vao atonga loza ho amin'ny taranany. Ary zany misy fotoana ny ry havany ianareo mianakavinareo telo mena da tsy nanino tsy naninona fa dadanareo no nanao ny tsirariny tany, mamanareo sy dadanareo sy ny ray aman-dreninao nanao ny tsirariny tany. Fa am'izao fotoana izao mahatsapy ianao fa mitondra ozony nareo 5 menada zanaky dadanareo sy mamanareo lasa tsy vanik'olona potika daholo ny zavatra rehetrarehetra tao tsisy zavatra mandeha tena eninao mihitsy hoe misy ozona amin'ny asan'ny tananao hafa baraka boka ny troso tsisy nininona mandeha am'zelonina nefa nahatsiaro nareo fa nandova be avy any amin'ny dadanareo sy mamanareo fa reny lova reny am'izao fotoana zao idiavana any amin'ny tribonaly misy fotoana ary nareo 5 menada mifamosavy miady an'io rehetrarehetra io de any ny fanananareo miparitaka any fotsiny ohatra ny tsisy hoe izy any tompony lasa maka izy fa de verivery any fotsiny fananana izay mahazo kely ny ray de ohatra ny andoavan'olona trosa de mahazo 1 miliara ianao ao anatin'ny ray volana manjavona ny 1 miliara lany amin'ny loka sy ny adalana sy ny vehivavy. Tsy mitondra soa zany ny tsy fahamarinana ny tsy rariny ny alahelon'olona ary tsy mitondra soa hatrany amin'ny taranaka. De misy amintsika zao taranaka zanaky ny maty fa na tsy aro mihitsy ianao hoe tamin'ny andron'ny dada nanananareo tomobile firy, nanananareo ny trano firy, nanananareo ny vola tany amin'ny banky fa avy eo ohatra ny tsy hita hoe nakaiza nananahoana ary be da be mihitsy ny tratran'izany. Misy trano tokony ho amidy lova avy any amin'ny dada sy mama lafo tokony ho 5 miliara io trano nefa mahavariny nareo le praitapo am'izao fotoana zao efa 50 taona de 80 taona de 70 taona de fa ohatra mianahany zany ohatra ny tsy hita hoe amidy sa tsy amidy ahoana sa tsy ahoana de olo-kafa zao mipetraka ao amin'le toerana manofa azy ao de olona ohatra ny tsy mandofa trano zany ko de ohatra ny tsy hita zany nefa io fantatrareo io fa nanany dada sy mama io arenany dada sy mama vo miona nareo praitapo vo miona nareo ivory momba ny trano de miady de vo miady de rava amin'ny baolina de afaka 5 taona ndray miona ahoana ihany le trano dada amidy any sa tsy amidy de efa miamifandimby miamaty nareo miamaty avy eo le izy tsy hita hoe zany afarany ny zafikely sisany mandimby eo mikorotana koa zafikely samy tsisy tompony anarana fotsiny le hoe io le fananana fa samy tsisy tompony tsotra le antony satria io fananana io tomobile io trano io tany io azo tamin'ny tsy fahamarinana nalain'ny dada be anao nalain'ny ray aman-drenao tamin'ny tsy fahamarinana tamin'ny tsy rariny tamin'ny tsy fahitsina tamin'ny alahelo tamin'ny 1950 tany amin'ny 1940 tany amin'ny 1970 tamin'ny androny ry anina tamin'ireny fotoana ireny tamin'ny 1980 de nanao ankeriny fa zao samy tsisy tompony nareo de zao ianao mahatsiaro fa ahoana ary ty fiainany ty tsy azonao lovainy tsy azony taranaka lovaina ry havana ny arena azo tamin'ny tsy fahamarinana ny arena azo tamin'ny tsy rariny mety misy apahany tsy ndriko tsara mety misy apahany azonao lovaina mety ozy izy erinao hoe diso ane zany ry paster zay ingy zao vavy any amin'ny dadanay sy mamanay nefa dadanay sy mamanay nanao ny tsy rariny any ko dadanay sy mamanay ohatrosotra hoe iny tompoko
nisy zavatra rariny ihany mba nazahoany azy, nisy tamin'ny fahamarinana nazahoany azy, de io azon'olovaina io. Fa zay zavatra azo tamin'ny tsy fahamarinana rehetra ary tamin'ny tsy rariny rehetra, azafady ry havana, misy fanareny ary tsy azon'olovaina. Tsy possible ny andovanao andreny. Zany no mahatonga antsika miresaka mihitsy amin'ity le hoe misy ozina tsy maintsy tapahana, satria ny tena zava-doza amin'izy io ngery havana de zao e, ny zava-doza amin'le ozina tsy vitan'le hoe le azo tamin'ny tsy rariny sy azo tamin'ny tsy fahamarinana ihany ny tsy azon'olovaina, fa aty aorina ary na ny zavatra azonao tamin'ny fahamarinana izy tamin'ny herim-ponao de mitondra ozina ho anao koa. Misy isan-karazany izy ireo zay mbola ho azavaiko a. Misy isan-karazany reo le vola misy ozina reo ohatra, fa azavaiko tsikelikely mola izy. Vola azo amin'ny tsy fahamarinana, vola azo tamin'ny tsy rariny, vola azo tamina bara. Jerevo ngefa raha mahatsikaritsy anao hoe ny ray aman-dreninao mpanao bara taloha, le mpampisotro toka olo reny, de mampisotro toka fotsiny ny olona de tena de jerevo nge ny taranaka nareo aty oriny fa na de nanangana trano be ohatry ny ahoana aza ny ray aman-drenao ka nanambola be 4 million tamin'ireny, de jerevo nge ny fiainanareo aty orina fa somary nareo taranaka dadanareo sy mamanareo e sahirany nareo ao anatina problème nareo, ary amboalohany bara io ohatra miroborobo be, fa après 10 ans 15 ans de fahity am'izay io, ary fahity ho azy io tsisy hoe inona fa io lany ho azy io vola rehetrarehetra io, de miditra am'izay ny trosa, miditra ny diabeta, miditra ny tension sy ny cholestérol, miditra daholo am'izay karazana aretina, de mifandimbo maty am'izay ny taranaka teorina. Vola azo amina bara, vola azo amina casino, amina loka, na nahazo tirelira 1 milliard ary ny ray aman-drenao na ianao nahazo tirelira 1 milliard na 2 milliard ty tsiketo, fa tsy ahatsangananao zavatra zany io, ary zay zavatra nahatsanganao tamin'io vola io loka io de mitondra problème anao io trano am'izao fotoana zao, mitondra olana anao any amin'ny tribunal, mitondra olana amin'ny taranakao io vola azo tamina loka io. Ireo vola azo tamina kalanoro, tamina fanompotsambitsy kalanoro tromba, ireo vola azo tamina alahelin'olona, ireo vola azo tamina fanambakana, ary ireo vola azo tamina fanjanaham-bola. Zany tany saiko aminao rehetrarehetra zany de vola mitondra ozina daholo, ary tsy hoe le vola fotsiny potika fa zay olona nikasika ny vola io rehetra, zay nikasika manodidina an'io rehetrarehetra ao de mitsipozipozy ny fiainana, ka na efa manao effort be ohatry ny ahoana ary anao manao ezaka be ohatry ny ahoana atavavoaka de tsy mety daholo ny zavatra ataonao rehetra, satria tsy le vola ihany ny lasa misy ozina fa ny fiainanao koa zay nikasika ny vola io de voafatotra na ozina. Diny io zany zavatra resako anao zany, ireo vola azo tamina alahelin'olona, ny famatotra tamina tromba tamina kalanoro, hoe tsy ahoanao de nanakarena be tampoka fa nanompo sampo ny ray aman-dreny de nahazo an'ry nahazo an'ty nahazo an'ty, de jerevo nge fa nahazo trano 5.70 am'zato teto Antananarivo aza ny ray aman-dreninao, de jerevo ny fiainanao androany io fa sahirany ianao io, ary reo lova be reo aza sy reo fananandreo io mitondra problème sy trosa. Ianao inge nanana olona trosa zao e, nefa milaza manana trano be firy ny ray aman-dreny, manana tany be firy ny ray aman-dreny, nefa ianao io zao anatina problème be mihitsy. De ohatrany hoe la iny zany lasany hoe lasako vavany amin'ny fotsiny le hoe manana an'izao hoe manana andre manana an'ty fa tsisy ninina. Ny vola azo amina bara, ny vola azo tamina loka, na loka manahoana na loka tamin'ny tsy rariny tsy fahamarinana, zany rehetrarehetra zany. Tiana
ny anarako a dia ny zavatra nataon'ny tompo tampoko a isaorako azy aloha fa nahatratra raiky amby telopolo taona androany za dia isaorako anazy zany eka ho an'i jesosy dia joro vavolombelona fotsiny aho hoe raha ny fahazazanay a sy ny netomboanay dia tsy ohatr' izao fa ny aina tamin'ny atao hoe famatsiana avy any an-danitra nandritra ny herintaona zao a ny tena nanompo tato indray aman-dreniko manompo ato a fa za tsy tato tena nandritra ny herintaona niainga tamin'ny atao hoe tsy haiko tsy misy ozy ny olona nefa raha tena hoe tsy misy mandainga zany nitokantrano zay nanomboka ny taona 2021 tsy nanana fandriny zay fa nitokantrano taty Antananarivo zay Telomenada dia ny fandrinanay a boto fotsy no natambatambatra tena natoky an'Andriamanitra zay hoe hiala tao amin'ny ray aman-dreninay dia nifindra tao amin'ny Manjakaray zay tsy nanan'izay fa tena hoe ny kely tena natambatambatray ho be fa amin'izao zay a tena raha miditra ao an-tranonay dia tena tsy mino hoe ohatr'izao ve le nitondran'Andriamanitra anay a niditra tato amin'ity trano ity za te hiteny amintsika hoe rehefa tena mahatoky ny fitondran'Andriamanitra ianao a rehefa tena hoe iainanao ny fatokina dia manampy anao Andriamanitra mitondra fahamatsiana avy any an-danitra izy ny fahazazanay a te hitenanao hoe zay efa nikaraha-manana salamban'olona tamin'ny zahako 7 taona mikaraha-manana salamban'olona ianao tamin'ny ianao 7 taona zarery fa dray aman-dreniko vao nanompo tato amin'ny vaon'ny oloko neninay a vao tonga amin'izao te hiteny foana hoe ninina anananao androany ninina tsy anananao androany ka raha ohatra hoe atsimbadiko ny tompo ny tantaranao dia maneke fa misy lalana tsy takatry ny saina ao ambadika iny dia misaotra ny tompo zaho zy n'Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga tsy haiko atao fa fiainana nainga tamin'ny tsy misy zao izy tahian'Andriamanitra be misy olona ho tahian'Andriamanitra ihany koa eto a tahian' Jesosy ianao a maheresy Monsieur Alain mbola fanandriamanitra nafako mitsoro vavolombelona zay koa tamin'izay mbola tsy tato loha somary mbola niaina tamin'ny tena efa sahiranana za moa zany efa mpiasa-panjakana efa ela ihany fa mpiasa-panjakana efa elo ony izy dia tamin'izy mbola tsy nivavaka tato tena sahirana be mihitsy ny teny mafimafy kely fany ia dia isaoran'Andriamanitra mizany fa za koa moa zany nianatra ihany a dia aminay mako misy hoe classement zay fiakarana catégorie zany dia izy hoe fa ela nivita le fianarana fa tamin'ny 27 mars atao no nivoaka le classement catégorie 8 dia isaoran'Andriamanitra fa tafitsy anaty liste tsy izy hoe tena sivana le izy dia isaoran'Andriamanitra fa tafita soamantsara dia faharoan'izay koa moa zany tamin'ny anniversaire-ny pasteur Herty tamin'ny 11 mai no nazahoanay fiara voalohany dia tamin'ny mois de mai teo ihany koa tamin'ny farany vola mois de mai teo koa nazahoanay tokotany ay fa nesesy mihitsy zany fitahiana dia inoko fa nahazo herintsara tsika menakavy nanaraka izay fandaran'izay ho atsika eto Tamatavy zany a dia ho avy ny tenako amin'ity sabotsy 9 septembre ty any mba mandalo eto tena hivavaka be tena hivavaka hanao délivrance mihitsy ho an'ireo mpino mahatsiaro fa ohatra ny efa miverina indray le oziny na mety aretiny io na mety blocage io na any amin'ny tokantrano io tena ianao ny tena efa afaka ianao tamin'ny voavoalohany vavaka ianao midélivrena afaka le oziny fa zao inao zao dia tsapanao fa miverina indray ireo karazana oziny ireo a dia ho tanterahantsika io fotoana io a sabotsy ho avy zao 9 septembre amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny akiray zany mba manao fiona be moa zany tsika eto Mangarano ny akiray zany ny Mangarano amin'ny trano fivahana vaoniloko Mangarano 2 Mangarano zany afaka kely ny Somalavalina dia misy an'ilay teo Damascos dia amin'ilay Damascos eo ambadika Damascos eo ny misy ny trano fivahana vaoniloko fantatry ny olona tsara zany Mangarano dia ny akiray faharoa eto Ankiriry eto Paradise teo aloha ao dia samigna ao amin'ireo toerana anankiroa reo ao sady hivavaka no hitory-teny amin'ireo toerana anankiroa reo samy manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana atsika amin'ny sabotsy ho avy izao io
andraisantsika izay herin'andriamanitra sy fanafana zay tsy maintsy ho afaka ianao raha lasainabavy tsy maintsy ho afaka ianao ary andray zavarytsika ao anatin'izy io ny tenako ny pasteur tena randriary malala no avy araka amintsika eto hitondra ny tenin'andriamanitra sy izany vavaka lehibe izany ozina amin'ny lafiny rehetrarehetra na ara-panambadiana na fahasalamana indrindrandrindra ny ara-bolanao zany fa tsy miova ny tompo tsy miova ny herin'andriamanitra veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety mba Ampuni ang palay, aming nila